CCOC milajaina ny lalam-pandrenana. Commune urbaine Antananarivo fototriny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Demokrasia eto Madagasikara tandindondoza tanteraka hoy ireo mpanao politika. Talata voalohany volana Oktobra 2022 foravoravo endrika miramirana trano tompoko lasy tompoko vavy no entinay mitsidika ny tokantranonao ato anatin'ity vaovao ity. Manasanao ampanajana trano izay anaraka izany hatramin'ny farany. Hoentsika manomboka izany dia ny fomba fijery ankapobeny ny politika eto Madagasikara. Nanamafy ny maître Willy Razafinjatovo na maître Olala androany fa tena kajikajy politika tokoa no ataon'ny fitondrana ny amin'ny fanendrena gouvernoura. Tokony ho tombontsoan'ny malagasy no imasoan'ny fitondrana hoy izy fa tsy ny fitiavan-tena politika. Germaine Menjanary teo amin'ny sariny tokora Marla. Fantaniana mipetraka avy hatrany ny hoe inona no tena antony ampisehoan'ny fanjakana sy ny fitondrana ankehitriny ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena ity. Na dia besaka mantsy ireo mpahay lalàna no nilaza fa tsy manara-dalàna ny fanendrena io gouvernoura io dia fantatra ankehitriny fa efa mandeha ny famindram-pahefana amin'ireo lehibe ny faritra sy ny gouvernoura sasany raha ny vaovao izay voaray. Ny tokony izy ny tena marina dia hoe le zavatra ao no adika amin'ny tena fahamarinany araky nametrahana azy. Fa tsy hoe akory hoe za parti politique an'izao za parti politique an'izao za miaraka amin'ny ranasy ranona ka izay toerana misy anay amin'ny politika anay izay no andikaiko an'ity lalàna ity tsy mety zay fa manimba izy ka hoiteo sady zay fa misy faratsipana zany avy amin'le olona manimba sy manodikodina ny lalàna. Misy calcul politique ihany izy satria maninona exactement ao alohan'ny fifidianana no anaovana izy. Matetika manko teo reny hoe misy président fokotany sora indrindra ho juste ao alohan'ny fifidianana dia hitantsika reny vokatry fifidianana. Tiandray ho avy zany zao ny communal dia juste avant communal hovaina le gouverneur igny manam-pahefana be afaka manampy be da be amin'ny fifidianana io. Ka maninona no tondroinao apetrakinao amin'ny fahefanao fa tsy avela olona isidy anazy satria amin'izay azo antoka fa hoe zay lany eo dia ekeny rehetrarehetra fa anao lisy ny tokony izy. Miroso makany amin'ny jadona tanteraka i Madagasikara ankehitriny nefa vao sy volana izay no nisy ny fitondrana vaovao izay lalana mety amin'ny mpitondra sy ny ekipa no atao eto Madagasikara ary itsakitsahina tanteraka ny lalam-pandrenana. Raha tsy aivina dia efa nisy ny fikasan'ny fitondrana anao fitsapakevy-bahoaka saingy tsy tanteraka. Ny sisihina mafy indray ny ampianana ny isan'ireo mpikambana eo anivony antenimieran-doolona. Vao tsy ela akory izay no nisy ny ady-hevitra be momba ny satam-fehin'ny mpanohitra izay no izana novaina ary dia izao miditra amin'ny fanendrena gouvernoura izay tsy voasoratra ao anatin'ny lalam-panondrenana izao indray ny fanjakana ankehitriny. Sarotra ny heverana ny tena isian'ny fampandrosoana raha tsy misy tokoa ny fifamatorana matotra eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina. Nanao fanehoan-kevitra ihany koa momba ny toetra rahapirenena ankehitriny ny Dr Élisée Rasolofo Fenomanana ary nambarany fa misy elanelana tokoa ny eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina amin'izao fotoana izao. Ndeha rahantsika ny fanadihadiana. Ambopo politika diso toerana no hita sy tazana amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny. Miazakazaka any amin'ny fizarana seza sy kajikajy diso tafahoatra ny fitondrana sy ireo mpiaradia aminy any ka tsy mijery ny tombotsoam-pirenena sy ny tombontsoam-bahoaka izay niandrandra fiovana taminy. Miateraka ny elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Porofony zany ny fiainana goavana ny tahan'ny mpifidy tamin'ny fifidianana farany teo. Raha io ihany koa ny tsy fahatokisan'ny olona intsony ny HCC sy ny CENI. Hoe aza vonoina ny afo-pitiavan-tanindrazan'ny malagasy ary anjaran'ny mpitondra zany raha ohatra izy tsy mahay hoe ahoana ny amelomana sy amparehetana an'izany. Tsy amina zavatra mandalondalo hoe misy événement kely miseho dia ino no anairana azy ka ao anatin'izay anisan'izany ny démocratie sy ny satria tsika fitondrana dia républicaine démocratie dia ny fanajana ny lalàna ny fanajana ny safidin'ny olona fa raha izay no vonoantsika fa hoentin'le hoe fitiavana tiazo toerana na hoe mampiasa ny fahefana amin'ny izay tsy tokony ho izy dia vonoantsika zany ny afo-pitiavan-tanindrazan'ny malagasy ary izay ny fiantraikan'izay dia tsy fantatra zay iseho ao aoriana.
mitaky andraikitra goavana avy amin'ny fitondrana ny famerinana indray ny fampitokisana eo amin'ny rotonta miankina amin'izany raha teo no fototra hahafahana mampandroso ny firenena ny tena mainka amin'ny malagasy dia ny sosialy toy ny fandriam-pahalemana ny jiro sy rano ny fidina ny vidim-piainana indrindra fa ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Androany dia mitondra ny fanehoan-keviny ny amin'ny fahitany ny toedra raha-pirenena misy ankehitriny ihany koa ny vondron'ny firaisamonim-pirenena CCOC mahatsiaro manana andraikitra ny amin'ny fitantanana ny firenena izy ireo ary tsy nitazam-potsiny fa misy io zao ahitana ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izao ka maneho hevitra izy ireo. Leo rahantsika ny rindra tsara ny Mathieu Prince. Mitaka ny fandraisana anjarany vahoaka amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena ny vondron'ny firaisamonim-pirenena CCOC tokony ho hita taratra tao anatin'ny famolavolanany politika akapoben'ny fanjakana ohatra ny hevitry ny olom-pirenena. Nisy moa zany les PGE navoakan'ny fanjakana izay heverina fa somary fohifohy ary tsy mametraka mazava hoe inona moa ny tanjona, inona ny zavatra mivangana afaka hoe andrasantsika vahoaka avy amin'ny fanjakana amin'izao. Izahay moa zany dia nitaky foana fa tokony mba misy fifanakalozana ary tokony misy tenierana amin'ny paikady tetikasa tokony apetraka ho an'ny firenena mba tena hoe sady mipetraka le hoe continuité de l'État efa nisy resaka nisy fifamidiniana ny fanekena ohatra moa zany PSE tamin'ny fotoana efa taloha zany izay tokony hoe nitohizana ary hoe najaina ary eo koa moa zany le hoe vinavina vaovao tokony hoe miaraka mipetraka amin'ny latabatra boribory miaraka mandinika miaraka mifanaiky ary araka ny lazana atao hoe mipetraka mazava hoe zao ny zavatra vangana azo ny olom-pirenena takiana avy any amin'ny fanjakana. Isan'ny endriky ny didiko fe lehibe sy tsy firarahina ny hevitry ny olom-pirenena ohatra ny fanendrena ireo gouvernoura. Amin'izao moa zany tsika somary mahita olana ihany momba le hoe mametraka gouvernoura ny fanjakana izay tsy tantaratra anatin'ny texte aloha amin'izao hoe inona tsara zany gouvernoura zay. Izay moa zany dia anisan'ny fangatahanay hoe tsy maintsy ajaina ny lalàna mpanorenana ary tsy maintsy mirositsika amin'le hoe élection fifidianana ny chef de région heverina fa tena ilaina les régions ama décentralisation anazy fa tena hoe ahafahantsika miroso amin'le fampandrosoana ho an'ny rehetra afa-tsy fotony. Samy manana faniriana hampandroso ny firenena avokoa nareo mpitondra fanjakana na ny firaisamonim-pirenena indrindra fa ny vahoaka. Tokony tsy ho tsinitsiniavina ny hevitry ny rehetra satria tanindrazana iombonany ity atao amin'ny fanajana tanteraka ny lalam-panorenana zany. Vaovao ny amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa dia nanana finiavana tanteraka tamin'ny fampandrosoana ny tanàna ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana nandritra izay fotoana nitondrany izay ary izay no nahatonga ny fanamboaran-dalana manerana ny tanàna izay mbola mitohy hatramin'izao moa zany tetikasa izany. Laurette Berton no mitondra ny vaovao. Sony izay nataon'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra no nahazoana ny famatsim-bola avy amin'ny mpiara-miombonantoka ka nahafahana nanatanteraka ny asa fanamboarana ireo lalana lehibe eto Antananarivo renivohitra. Inina fenina nefa izany amin'izao fotoana ary maro ny tsy mahatsiaro finiavany ben'ny tanàna tamin'ny fampandrosoana Antananarivo io. Lalana lehibe maro izay mihazo ny lalam-pirenena mivoaka ny renivohitra no efa nasiana fanamboarana toy ny eny Akazomanga hatreny Ambohimanarina sy Talatamaty, ny any Akatimbahoaka, Anosy, Ankorondrano, Antanimena sy Besaretiny. Santonany ihany ireo tamin'ny asa fanamboarana izay mbola mandeha amin'izao fotoana ny ampahany amin'izany. Tsy nisalasala tamin'ny fiaramientana ho fampandrosoana ny firenena ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra nandritra ny tantana Andramatoa Lalao Ravalomanana n'izany. Nilaina ary nanandanja teo amin'ny fifanaraha-piaramiasa natao niaraka tamin'ny mpamatsy vola ny fanapahan-kevitry ny mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra. Mbola manamafy hatrany izany fa nametrahany ny mpamatsy vola fitokisana ambony ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana ary tahaka izany ihany koa ireo ben'ny tanàna izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara. Tafiditra tanteraka ihany koa ao anatin'ny fitantanana fiadidian'ny tanàna Antananarivo ny polisy munisipaly. Nisy ny ezaka izay nandritra ny fehimpotoana ny tantanan'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ihany koa araka ny fanambara toy ny fandaminana sy ny fandrindrana ny teto Antananarivo renivohitra anisan'izany ihany koa ny fitandrona ny fahalemana. Laurette Berton miaraka amin'ny Jessica Miray. Tanjona napetraka ho an'ny polisy munisipaly ny ametraka ny tanàna Antananarivo ho renivohitra fitaratra ho an'i Madagasikara. Dingana telo no ezahana notratrary nahatongavana amin'izany. Dia voalohany indrindra ny anaovana ny Antananarivo ho tanàna milamina sy mirindra.
isan'izany ny fandaminana ny fifamoivoizana. 7 ireo polisy miparitaka manirana ny tanàna na mandeha tongotra na moto. Fisavana ny taratasin'ireo taxi be sy fiara mpampiasa lalana rehetra. 1,25 ny taratasy voatery nosintomina tamin'ny tompony noho ny tsy fanarahan-dalàna. Kooperativa 20 no nanaovana fanadiadiany. Asa natao andrindrana ny fifamoivoizana ihany koa ny fandaminana ireo mpivarotra amoron-dalana toy ny teo andohana Analakely, manodidina ny lapan'ny tanàna, tsara lalàna sy isotry iny. Nandray anjara tamin'ny fanadiovana ny tanàna ihany koa ny polisy munisipaly. Fisavana ireo daba fanaripako 220 manerana ny boriboritany 4. Fanaraha-maso ireo mpivarotra hani-masaka niarahana tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ka 7 ireo garigoty nanaovana fanaraha-maso. Tsingana 7 no hotratrariny polisy munisipaly ny fitandrona ny fandriampahalemana eto Antananarivo toy ny fametrahana paikady amin'ireo toerana ahiny, fanaovana fisafona toy ny tao faravohitra, Ambohijatovo, Andravoahangy sy Isotry. Tsy ny kely soroka ny polisy munisipaly sy ny komina na mpandeha ny asa na dia teo azany olana toy ny tsy fahampian'ny fitaovana sy fahampian'ny isa. Vita rarivato ny lalana eo ny Ambodivona izay miditra makany amin'ny tsena. Tao anatin'ny taona maro moa dia olana ny sedrain'ny mponina teny an-toerana izany lalana izany. Rina Rabe Mananjara sy Tahiriny Aina no tonga teny an-toerana nanao an'izay fanadiadiana izay. Efatra ny amin'ny taona 770 no nizaka ny fahasahiranana ny mpampiasa ny lalana ety Ambodivona gara rotiera miditra makany tsena satria sady feno lavaka be sy rano miangona. Ankehitriny kosa vita izany lalana izany izay mirefy 50 metatra ary manana velarana 7 metatra noho ny fandraisana andraikitra nataon'ny komuna Antananarivo Renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana. Teo koa ny boriboritany fahatelo entan'ny délégué miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy. Ty lalana miditra eto amin'ny garotera Ambodivona ambadika ny total ity zany sy lalana ihany koa makany amin'ny ireo mpamongady rehetrarehetra ao Andravoahangy tsena dia lalana nampijaly tao anatin'ny taona maro nefa ankehitriny tao anatin'ny rovolana zay dia vita pave ara-dalàna izy ity ho antsika izay mpiditra amin'ity lalana ity dia ngamba mahatsiaro ny fijaliana eto rehefa andro fahavaratra fa mandifitra hatrany Apotope ny lalana eto amin'izao nefa izy tao anatin'izay rovolana izay no ny fiaraha-miasa tamin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny boriboritany fahatelo dia zao tazantsika izao ngamba fa vita pave tsara ny lalana azo alena fahavaratra ary. Isorana manokana zany ny ben'ny tanàna Madame Lalora Valomanana fa zao vita trano briky daholo ny tsena ety dia hoe mba milamina zany izay hoe tsy mamoaka entana sy mangoronentana intsony isan'andro fa tonga dia ampidirina fotsiny dia idina dia vita. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka sy ny vahoaka madinika moa zany tena tsindrovina sy ny mpampiasa an'ilay lalana dia isorana zany ireo ambaratonga rehetra sy izay sécurité miasa amin'ity lalana miambina ety satria manamora ny asanay sy ny fiainanay vahoaka eto zany ny lalana zava-dehibe dia isoranay zany ny ben'ny tanàna. Teno entina ngamba dia fisorana era-po era-tsaina fisorana amin'ny tafotafo andramatoa ben'ny tanàna Lalora Valomanana. Betsaka no miteny hoe tsy nahavita izy tao anatin'izay 5 taona nitondran'izay kanefa n'izao rahantsika mahita izao aprofo azo tsapaitanana angamba izao fa tao anatin'ny 20 taona moa ty lalana ity tsy vita nefa rovolana izay dia zao irahana mahita izao ilay izy. Eo anatrehan'izay koa ny boriboritany fahatelo isorana be da be Andriamatoa délégué sy ireo teknisianina mpiara-miasa aminy fa raha tsisy azy tsy vita ohatr'izao ty tamin'ny famatsiana amin'ny fitaovana dia misy ihany koa isoran'ireo mpiara-monina manodidina eto izay nanampy tamin'ny ara-bola majinijinika. Dia mba isoranay zany ben'ny tanàna Antananarivo eto amin'ity Ambodivona ity ny eo amin'ny ben'ny tanàna fadiny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia misaotra betsaka anazy zay satria zava-dehibe tokoa zao omeny anay zao amin'izao an'ny vahoaka rehetra dia misaotra betsaka tompoko. Ankehitriny mahatsapa ny soa azo avy amin'ny zany lalana izany ny rehetra ary samy manome toky fa ikajy itony fotodrafitrasa itony satria soa iombonan'ny rehetra izany. Tanan-dehibe fanotra ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Io no hevitry ny fikaonan-doha izay ho totosaina amin'ity volana oktobra ity eny amin'ny tanàna voarana Andotapenaka. Androany moa nampahafantarana ity hetsika izay ho tanterahana ity. Andeo raha antsika ny rindra tsara ny Mathieu Prince. Ny ray apatelon'ny Malagasy no mipetraka tanan-dehibe amin'izao fotoana izao.
tanjona ny ampiakarana ny isio atao anatin'ny 20 taona amin'ny alalan'ny politika ankapobeny amin'ny fanajariana ny tanan-dehibe sy ny fiarahamentan'ny mponina no ahatratrarana izany. Ny tanan-dehibe moa araka ny fantatritsika dia anisany singa lehibe izay manandanja ekonomika eo anivon'ny firenena satria ndro apatelo ny arkarena fahoben'ny Madagasikara dia vokarina eny anivon'ny tanan-dehibe. Tsy zoviana amintsika kosa nefany ny olana sedrain'ny tanan-dehibe amin'izao fotoana izao, ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa, ny olana amin'ny resaka fanadiovana sy ny fidiovana, ny fitantanana ny fako, ny resaka fitaterana sy ny sisa. Ka izany dia fanamby lehibe ao anatin' izany fampandrosoana ny tanan-dehibe izany ary ilana ny fiarahamientan'ny tsirairay avy. Ny 7 hatramin'ny 7 oktobra ho avy izao dia isy ny fikaonam-doam-pirenena izay iopana manokana momba ny fanajariana ny tanan-dehibe. Mpizaika manodidina ny 700 no andrasana izay heverina hitondra vahaolana amin'ireo olana sedrain'ny tanan-dehibe. Aorianan'ny atrikasa dia ny zavatra tanjona ho tratrarina dia mba ho hita soritra ny fampiarana ny politika pirenena ho an'ny tanan-dehibe. Dia ny faharoa, isy fanambarana lehibe, fanambarana iraisana ho ataon'ireo mpizaika sy ireo mpiatrika ny atrikasa mahakasika an'izay fanapahan-kevitra voaray tao. Fa ny afatra lehibe tiana avohitra amin'ny ty fikaonam-doha nasionaly ity dia ny tanan-dehibe taratry ny fandrosoan'ny Madagasikara. Tsy mbola misy ny sekoly manokana manofana momba ny fanajariana ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Heverina fa isan'ny sakana izany tsy ahafahana miroso aingana amin'izany fampivoarana ny tanan-dehibe izany eto amintsika. Tamin'ity androany ity dia nanatanteraka hetsika fifanakalozana sy fifampizarana ny fikambanan'ny mpanao gazety vehivavy eto Madagasikara. Izany moa natao teny amin'ny tranombokim-pirenena Anosy ary hetsika izay niarahana tamin'ny sekoly ambony momba ny lalàna sy ny siansa politika izany. Laurette Berton Manora Andriamalala. Vehivavy mpanao gazety fahaiza mitarika fanabeazana olom-pirenena vanina. Io no lohahevitra ny ompana ny hetsika nataon'ny fikambanan'ny vehivavy mpagnano gazety izay notanterahana tetsy amin'ny tranombokim-pirenena ny maraina ny talata 2 oktobra 2024. Nasongadina nandritra izany ny fifampizarana sy fampahafantarana ny adidy iandreketan'ny mpanao gazety vehivavy eto Madagasikara sy ny olana sedrainy eny anivon'ny fiarahamonina misy azy ary ny fomba hisedrana izany olana izany. Ampiseho zany hoe misy adidinay ao anaty fiarahamonina, tsy maintsy mampiseho misy adidy anaty fiarahamonina mitaiza, tsy hoe mitaiza dia mikolokolo ao tokantrano fa amin'ny fijoroana vavolombelona, amin'ny fandraisana tanana ny adidy, amin'ny fiaraha-misalaha amin'ny hafa dia izay ihany koa hoe adidiny tsirairay. Dia asain'ny olona foana zany hiara-iasa isika vehivavy mpanao gazety hoe mba mivohy mizara ary indrindra mba ho convaincu amin'ny hevitra zaraina satria misy hevitra ihany koa ohatrany hoe ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy hitovy hevitra amin'izay ve tsika sa tsy handray anjara ohatra amin'ny resaka politika sy ny demokrasia eto Madagasikara. Manana ny toerany eo amin'ny sehatra asa io ny vehivavy ary nasongadiny filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara fa manjaka ny miralenta eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Fotoana iray na ahafahana nanome ohatra tsara eo amin'ny fahasahiana ho an'ny tanora ity hetsika nataon'ny fikambanan'ny vehivavy mpagnano gazety ity. Tena mba natantasaiko hoe ny vehivavy koa mba manana ny anjara toerany eo amin'ny na asahiana na asahiana. Izay tena mba natantasaiko aloha dia ny vehivavy sisa miezaka mivoatra avy eo. Izany vehivavy tsy resaka ilay hoe te hitovy zo amin'ny lehilahy fa hoe mandray anjara izy rehefa ilay manao zavatra zany dia mandray décision dia izay eo ny ijerena ilay miralenta ilay fiaraha-miasa dia ny vehivavy ihany koa efa ilay mandroso zany tsy efa mesany vehivavy manana zoako manana ny anjara tolako lehibe ihany koa na ho amin'ny fampandrosoana Madagasikara na eo amin'ny journalisme ohatra dia ihany koa ilay momba ilay miralenta tsy voatery hoe égalité de sexe ny antanina amin'ilay izy. Mahatratra 2,700 ny vehivavy mivondrona ao amin'ny fikambanan'ny mpanao gazety vehivavy eto Madagasikara amin'izao. Ny finiavana hianatra sy ampitombo ny fahalalana eo am-panatanterahana ny asa hoy ny filohany no isan'ny manampy betsaka amin'ny fampiovoarana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ary ny vehivavy izay maro anisa eo amin'ny sehatra io eto Madagasikara no tokony ho filamatra voalohany.
mahavelom-bolo tokoa ny firaisan-kina ny vehivavy mpanao gazety fa nirariana dia hoe itoivakana izay firaisan-kina izay ary andamy ambavy izorana ho amin'ny fanio-kevitra tena marina manaraka ny lalàna eto Madagasikara. Fa vaovao ho an'ny lafiny fiovaovan'ny toetrandro kosa indray dia firenena fahafito maneran-tany hiaran'ny fahasimban'ny tontolo iainana i Madagasikara araka ny nambaran'ny IMRC na ny indice mondial des risques climatiques ny taona 2024 ny haintany ny tondra-drano ny rivo-doza ary fambara amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana avokoa reny rehetra ireny. Jessica Miray ny mitondra ny vaovao anatin'ity manaraka ity. Ny faritra Atsimo andrefana, Anosy sy Androy ary ny morontsirak'i Madagasikara rehetra dia tandin-domindoza amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana avokoa. I Madagasikara raha teo ny firenena fahafito maneran-tany hiarana izay fahasimban'ny tontolo iainan'izay. Tranga izay azo lazaina fa mahagaga ihany mita amin'ireo firenendehibe ahitana orinasa betsaka mandoto tontolo iainana kokoa. Ny taona 2024 nahitana fiakaran'ny 0 degré Celsius be izao ny hafanana teto amin'ny nosy. Izay tsy fahita firy na any amin'ireo tany be orinasa azy. Raha ny tatitra navoaka ny FAO hatrany dia mahery ny 2 hetsy hatramin'ny 3 hetsy hektara isan-taona ny alamay sy lasana venona eto Madagasikara. Anisan'ny antony izany ny fanaovana tavy sy ny fanaovana arina fandrehitra. Fantaro ary fa azo 10 kilao no ampiasaina vao afaka mamokatra arina fandrehitra 1 kilao. Raha ny taona 2024 hatrany ala ray alina sy 1 hetsy hektara teto Madagasikara no simba noho ny arina fandrehitra fotsiny. Ny fahasimban'ny tontolo iainana toy ny ala dia miteraka voka-dratsy maro na amin'ny olombelona na amin'ny biby. Raha izao fahasimban'ny ala izao no mitohy hatrany ao anatin'ny 20 taona ho avy, 570 isan-jato ny biby sy ny ala tsy fahita firy eto Madagasikara dia anjavona avokoa. Ny 70 isan-jato ny zava-maniry eto Madagasikara ary ny 20 isan-jato ny zava-mananaina nefa dia tsy misy afa-tsy eto amintsika. Vahaolana maharitra araka izany no ilaina fa tsy vonjy davanandro. Fa indrindra ny fandraisana azy ity ho lahara-pahamehana. Anisan'ny fototry ny toe-karena eto amintsika raha teo ny ala sy ny zava-mananaina ao aminy. Fanamby napetraka ity fitondram-panjakana ity toy ireo fanamby marobe napetrana ny amerina ono sy maitso any Madagasikara indray ka amboly azo 4 hektara isan-taona. 3 volana farany mamarana ny taona nefa sika izao. 9 volana nandraisany ny fitondrana. Aiza ho aiza ny 4 hektara. Ny eo amin'ny fandaminana ny fandrindrana ny tanàn'Antananarivo renivohitra moa dia misy ny fanamboaran-dalana ary mety misy ny fatapahan'ny lalana amin'ireo faritra vitsivitsy eto Antananarivo. Indro ny toromarika mahakasika an'izay arosoanao. Ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo renivohitra dia mampandreny be sy ny maro, indrindra ireo mpampiasa lalana fa mba ampizotra tsara ny hetsika ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny positra dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny alarobia 9 oktobra 2024. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ireto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 7 ora maraina ka mandra-pahatapitry ny hetsika. Alarobia, positra malagasy, Ankorondrano, Antanimena, Soarano, Analakely, Gara Soarano. Koa ilazana ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny tompona andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana. Indro araloha arosoanao ny vavalatsaka amin'ity androany ity. Dia mbola faly miarabanao hatrany manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao rasy fotoana izao am'firy izao amin'ny ora mitovy toy ny famantaranandro ny gara omaly tsy miova hony zay indrindra. Ndresaka mahakasika ny tantaran'ny politika dia andao mba voizina kely. Ndresaka politika ny tenako hoe tsy mba nenarana izy io fa tonga ho azy nefa nisy olona tonga ny hoe zany resaka tsy haiko hoe rimana politika sa ahoana nilazana azy fa dia tao anatin'ny fotoana fohy tamin'izany. Iza ny olo malaza tamin'izany? Indray fa modikivy tena zay mihitsy ka. Dia avy eo lasa inona izy? Mody fanina ndray zay mihitsy hoa.
ianao ne maraka vaovao fa mody mitapy anao moa zany tsambikimpikipy samy ny tsy mahafantatra samy mody be marena be mariany efa lasaka efa lasa mody izy ihany fa zao politika andresana mahay rakoto mahay rabe mahay randry mahay rasoa mahay ravao ravao tsy mahay ka tsy mahay izy ny azy asa hafa mihitsy ny azy fa zao hoe raha miresaka politisika de tena ndroborobo tao anatina fotoana foana atao hoe fanaovana politika noho izany de tena tsipy ho an'ny manam-panahy hoe izy tia de tsy tongatonga ho azy fa nisy fandalinana be tao anatin'izy io ka izay no tiana ampitainanao ato anatin'ny fandarana valatsaka ho amin'ity androany ity zay indray aloha rapitsika amresaka antoiny veloma topoka tsy manerika zay namarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feny anao tany tokatrano tompo klasy tompo vavy tsy nisaraka tamin'ny MBS misy orana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety manome fotoananao ny tenako amanaraka indray veloma tompoko